ia dia efa tonga eto amin'ny tranon'ny tompokila Daniel Ramasomisa zany zao eto Ampefiloha araka ny hitanareo misy miaramila zany fa ato velomana farany izy izy moa azo commandeur amin'ny ordre national malagasy dia efa tompom-pivavahana sisa ny andrasana dia reto ny olona miandry ny voix io reny io zany ny corbillard fa dia andefana ambojana zany ny alea dia io zany dia miandry ny voix-ny avy ato aoriana zay zany zany raha mambazafainy ty fa dia vitatsika eo ny toy. Boleh kaki saya itu. Ini regional kami. Lautan sekitar di bawah tinggi, di mana siang jauh pemerintah berhati dan menyatakan isu ketika dirimu adik dan siapa dan siapa itu Israel. Juru mandona narudi akabi. Juru mandona narudi akabi sekali itu dah terus kita. Izai dia tidak kurva di era biasa Komisi Tinggi Republik. Saya tadi yang tua Sekretariat General di Ketua Republik. Saya sebetulnya kita cari untuk era biasa Sultan baru. itu. Mereka itu ada matua fulon di itu dan sampai pakai kesan menyebabkan panggilan dan ini hasil saya apa sudah kami itu dan dengan itu tempat tinggal masyarakat ini hari dia memangkat di sini. Anggap kita bisa itu satisfatakan di marbuk ilalang ang kiyabasan di bilasam tewa siya ramon at hindi tewa siya na Pirineo fakusa kentiyan lang zay at ikalifo sa tiyaso usakaran na linis na salugan na ifumula tamuri tsuri sa kay sa tamurati Madagascar di isang delasan zikri yunodin mudah-mudahan kami mengaitkan ketansan ini saya tahu kami makian kekuatan dan seluruh nasional. Fokus saya di hati siapa tandas itu nasanya kesalahan arti fanakan dan bukan bila semati atau cermat dan diri saya tu tanam fakta ting tambah sifu sebentar sirif SYSC sisi setiap kota. Saya mengenai berulang sini kaya nakiansan sa pagkakampu inuus ke panatang kahit artis ang tingin ito ang sa kamunan na manalo minakas. Manalo pa teman-teman sa ilugan nalawakan na stapak sinaman kung siya na sa rit ipariyatukuan parito nakapuan hindi pa ako kalika ito apifluk sa ini hitang isikin na yung tulog hari kami biyaba ba nandito naman yung nakiansan inuus ke panatang sa ito ang pumilika ang isaw istirahat layar sementara tersika yang tahu lada tersebut
Tokolasy tokovavy hoy ny tenin'ny Ntaolo manao hoe vary raraka keny eny ho mbay mitsipina ho mbay mitady fa na intelo misandratra azy ny avokona indrotsiana ny alamady ny fity aza atao lanjara fa mahaiza ny fampisara fity ka ny ray aman-dreny no ty zanaka ary ny zanaka akatò teny ray aman-dreny fa ankehitriny tokoa mantsy tsy mba lay bozaka manahatra ny ongotra na lay biriky fanao fototry ny trano no indry fa nitaraboka fa ny andrarezy mpianakaviana ny ankehitriny lavo ka ny anjera lay atao hoe andrarezina dia lasa ny andrina raha maro misy Daniel Jean ka noho izany amin'ny anaran'ny fianakaviana ray manontolo reto farafara fandriny maty reto vary sy isakavandra no isaorana anao ramatoa izay sekretera général eo anivon'ny fiatidinan'ny repoblika izay iraka amin'ny tety vohitra izay ny rany andriam-panakazo-panjakana izay lohan'izao firenena izao amin'ny anaran'ny revatoa Rajoel Andry Nirina ianareo zao tokoa no azo lazaina fa mpamboloka malala ny matomaso ny maty fotsy mpandraraka malala ny akazo sy andalan'ny rambony tsy nanary tao anatin'izao andro sarotra izao ka noho izany sindy ny alahelo mitraka ny lomy tanonika ary ianareo no nanafisafo lay fo marary amin'ny anaran'ny fianakaviana saova tsara teny Andriamanitra. Nenana malagasy manao hoe neny fanjakana tsy maintsy loloavana neny tena tsy maintsy sakelehana tsy ary voenjika baba isy lovohatra ny sapanana fito ny faladry tokana fianareo kosa tsy naladiny mety nyrazana ny tona ny vola fa raha nivadika ny vola dia lavo satria lavo lay valo lovandrazany iny ka tsy azo avely tsy mijery tarehakarena fa tareham-pihavanana ny sosiny tsara ny fandiavana maty zany anakaraisy ny tsodrano manao hoe amoly anareo avokatra io mpihavanana hotody ny sambatra tsy manajary tsy oso lafaky ny atana tena ary tsy aratra ny atanan'olona samy teny Andriamanitra. Kami aluri
fariana miuvaovy zao rehetra izao ritsy miovaombana. Ho tanteraka aminareo rehetra ny ariavana ny tsodrano izay atolotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny fampiraisana sy ny fampahirezana avy amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny anio so mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Jomena ny fianakaviana ny ny fandamin'isaorany anao pastera, ny fandaminantsika dia tahaka izao. Ivelany ao mbola misy ny afenitra ny ara-pomba miaramila, ny tanora rehetra aloha no angatahako somary hijanona fa isika rehetra afaka mivoaka dia miandro ivelany ao mipata ny voninkazo ny tanora ny ray aman-dreny mivoaka farany miaraka amin'ny malika firenena. Isika rehetra kosa afaka mivoaka ivelany ao rehetra. Il y a des miracles dans les genoux. C'est écrit. Mifankatiava ihany raha mbola velonaina tsy misy toy izany no mampifantsaina ny maty efa lasa tsy ho asika antsoina isika no mikasa ny ratsy ho adinoina re maty efa lasa tsy ho asika antsoina isika no mikasa ny ratsy ho adinoina. Mifankatiava ihany raha mbola velonaina tsy misy toy izany no mampifantsaina ny maty efa lasa tsy ho asika antsoina isika no mikasa ny ratsy ho adinoina re ny maty efa lasa tsy ho asika antsoina isika no mikasa ny ratsy ho adinoina. Ati ihiputonakela no oki ihipeka hanetu ande arembaki pamela ande wahifamela baktiara kitentuma ati arai jetu Andere ade wahifamela ati narateno ati ihiputonakela no oki ihipeka hanetu ande arembaki pamela ande wahifamela baktiara kitentuma ati arai Andere ade wahifamela
kely tery amorokady tovolana tantely nandrama posady tery ampita kosa ireokiritrala rivorona misoso mihiraray lalo lay takarifa kely tery amorokady tovolana tantely nandrama kosady tery ampita kosa ireokiritrala rivorona misoso mihiraray lalo miraona misaly milapa volameno isika samy faly fa tsara fanekele mirina hoao ankoatra manatona ny ony efoko zay mandroatra faty tia tsy mitonyo fa tia tsy mitonyo miraona misaly milapa volameno isika samy faly fa tsara fanekele mirina hoao ankoatra manatona ny ony efoko zay mandroatra faty tia tsy mitonyo fa tia tsy mitonyo lay takarifa kely tery amorokady tovolana tantely nandrama kosady tery ampita kosa ireokiritrala rivorona misoso mihiraray lalao Samitina kanitiko te hitako ihany e oreroy tsy miova tsy mifindra miara mamindra miambola mitositosy eo amin'ny lantina eo akaiky lala Klasy tokovavy ongy diapeny eo andraresina ara-pitenenana hoe tandemy hoe aitsio tsy miaraka amin'ny tsy afaka tandemy sao dia lany ny apotika itsy fa iry ary oy rato George Andriamanantena Simeora Jaune sy Ranja Zananiotra Simeora Jaune milaza manao hoe raha maty ny tompoko ny olona makaiza rinona ny ataony any raha toa izy mamaly dia misy vozany saina fa raha toa kosa izy mamaly hoe rehefa maty amamaty zany olo-kendy izay ary eo arilan'izay hoy ny zokony hoe ny fasaka atao vao mandrefa tanàna aza atao manalavitra ny lakamory sorateniteny ny fanantenana tsy maty ao akory fa mbola matory irado nanao hoe raha mbola misy tsiky azonao iraina nahoana re dia nitomany no alieny anao ny aliny reheniny tokolasy tokovavy ny volana ve no miverina ka nanamaizina tontolo andro raha olombelona sa ny faorana rinina raha fahavaraka no ny tambolona ka nampitanonika ny zavaboary tsy tokola tsy tokovavy fa zaraetra sy divotely ny fahafatesana ka rehefa anjara tsy azo sakanana ary tsy marary mafy ny maty fa ny atao hoe tapitra ny andro fankatriny tsy saopy ny volanana raha fahoriana ary rety fianakavinana amia fitenenana sanatry ny vavaladiny lely ka mpanjony tapapitana ka ndeha hitapony ratandrifo maso na mpiaza verepitra no ndeha hisampitraloka kodomirana fa noho ny fandonan'ny fahendrena malagasy mationko tsy mahay mandrasa ny trapahoriana tsy malo teo ka manao azafady ary manao azatsiny manao azafonto ny azafady ka indava manisany any avito ny azatsiny safa ando manatsara ny vy ny azafonto kosa sordoany lalakim-bakatsany ny raha mpiaramonina teo amin'ny sotoavin'ny malagasy di ray aman-dreny
zoko betoaray reo mitovy saranga reo zandrizanaka ary atao aparafilaza ny andrevavilanitra faratapomboninahaky iteny manoloana anareo ka mialatsiny koa ny teny malagasy tokana tsy ananatsiny dia fanaovana ny marina manao ny marina tohatry no avy fa manao ny tsy mety kosa idiny sisy malalaka izorana maivana ny teny ambara makasitraka atsika rehetra tompolahy tsy hainy tsy hisaotra noho ny fahavozantsika andro na folo fotoana nandao fitadiavana amin'ny vola mankarena fa niketriny kosa namboly an'ilay fihavanana malagasy ka noho izany namadibadika ny fianakaviana ka tsy nahatana mialalenina kanefa tsy natohatra andrafahafatesana tsy hitanay ny otofaty fa zao oto fity fampizarana reo zao ny tena fitiavana teo amin'ny zotoavina malagasy ko ankehitriny aby tonga ny tsotsoromambisarana handao zao varavaran-kazo zao ny andrinina raha maramisa Daniel Jean ny trano vato fandrininy maty fantrantany fandrininy velona ary lala tokana izay iaonana n'ilay Andriamanitra andrenanahary nampitambatra ny fiainatsika olombelona ny lalana andana dia mbola iazo ny fiangonana any amin'ny MTM mandeha tsy zoto mijanona tsy fahalainana fa mety adidiny any akafa ndraiky ho an'ireo andeha ankasitrahana sahady misy ny fiara iombonana izay efa nomany ny fianakaviany tsy antely fa antsitrako fa ny fitiavana n'lehibe indrindra ifampizarana reo amin'izy ireo raisy ny fianakaviana ampitiavana koa zany tsy misy ny fisoratana anarana izany fiara zany efa miomana sy miatra natao mbadikaka fa ankehitriny aby atreo ary alona an'io kaleo faranana izay vita nifalifa tampitiavana raha misy ny alahelo ty netsiraraka ny ranomasy ny feritsy patrapataka kanefa noho izany amin'ny anarany Ramatoa tonono nampisandratana feno ny anarana Ramatoa Madeleine Ramaolomia Soteraka raha lehibe ny maro boninay pirenena faraka ny didy mpanjakana izay nivoaka tamin'ny 1 volana Jolay taona 2010 tsipika 2010 1,7 dia voasoratra ao anatin'ny boky mpanjakana 5,23 dia nasandatra eo amin'ny laharam-boninay pirenena grand officier Ramarmisa Daniel araka izany ara-pomba miaramila ndeha mezatsika hajatsy voninahitra izany maro voninahitra pirenena izany ho an'ny tanindrazana Jean Jean Andau kita nana satra anjir di tulu mana lahaye 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 lahaye
Juani Narufana Lavatani Lahaye Lahayo Lahayo Abdul Andau kita nanasaka Anjen itu ulu mahaka Lahaye Lahayo Lahaye Lahayo Lupa wilayah Juani Narupa nalavatani Lahaye Lahayo Lahayo Kinilan Kuis malaki ni pujoy Simayis sujolan Kinilan Anjem ton nama Iferio Kisi Iferio Ini Iferio Mafaniriku ratuka sitrakao nyandovalanitra dieny tianta any kanefa tsy izao irery ireo zay mino anao iaraka mikio atrany atrany endre ny fiainana
fiainanay anilandray ny tompo iray fanahiray iray sanavoko reo asaso iray ny fo iray ny lo rayo naona moe raha tumbuka ane faniriko ratuka sitrakao niuzanaka manu feno fahendrena ilu foatranikio amita ireo asanao ka tsy hirehare fa anetrite endre ny fiainanay anilandray ny tompo iray fanahiray iray sanavoko reo asaso iray ny fo iray nelo rayo naona moe raha tumbuka ane endre ny fiainanay anilandray ny tompo iray fanahiray
Eny ary avako malala rehetra ao amin'ny tompo andeha isika hiatrika izao fitaovavahana izao a fanomezam-boninahrin'Andriamanitra sy ho fampaherezana ny fianakaviana hiaraka hanona ny trinité masina isika ka hanao hoe amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ry avako malala rehetra ao amin'ny tompo ho amitombona ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny famorampoary ny fiadarana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Tonga eto amin'izao tran'Andriamanitra izao sika ry avako noho ny vodimandry ny tompo Clara Maromisa Daniel Jean izay nantsoindray avodimandry eo aminy rehefa nivahiny 20 taona teto tany. Tonga eto isika hanome voninahrin'Andriamanitra izay tompon'ny aina. Tonga eto isika hitrotro-ambavaka ny fianakaviana ho fampiononana azy ireo. Fa indrindra tonga eto isika handre ny filazantsara Jesosy Kristy ilay efa nandresy ny fahafatesany. Koa aorian'ny fiantsonana anaran'ny tompo ry avako dia nihira fa 1,700 ny 1voalohany ka hatramin'ny 1,3 araka izay efa voasoratra eny amin'ny fahitalavitra sy eny amin'ny fandaharana no mbola hoventesitsika. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fantatro fa velona ny mpanavitra ka hitsangana ny amparany eo ambonin'ny vovoka izy ary efa levona ny hoditra izao mety ho simba izao sady afaka amin'ny nofoko ao dia hahitan'Andriamanitra. Amen. Amen.
ry Andriamanitra arazany an-danitro mideranao sy mankasitrakanao izahay nohony amin'ireo mpanomponao zay efa nandao anay rehefa niaina sy nivelona tamin'ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavananao ary indrindra misaoranao izahay nohony amin'ity mpanomponao itya itopoko lara maro misa Daniel Jean izay nanotsoinao ambodimandry eo aminao rehefa nivahiny 27 taona teto tany misaoranao zay tompo nohony arepasoavana izay nampamirakoratanao teo amin'ny fiainana ankehitriny dia fantatray sy tsapanay fa nifarina teo amin'ny tokoa ny fangirifirina sy ny fanondrona ny fahafatesana koa amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganany tenany maty no handoranay azy eo ambany fahasoavanao sy ny famoramponao tsy miafina aminao tompo ny fahabangana lehibe eo amin'ny vony ankohonana ny fianakaviana ny firenena ary ny fiangonana manontolo anoky ny farasanana koa ianao la iray ny famindrampo sy ny fampiononana rehetra no irinay mba hanome anay ny fiononana sy ny fiadanana ary aoka izahay mba hanana faharetana sady ijery an Jesosy Kristy tomponay ary rehefa tonga ny andro zay hanatrehanay ihany koa ny fahafatesana dia mba ho anisan'ireo zay handova ny fansakana mandrakizay miaraka amin'ny mino rehetra izahay izay manatrika izao fampofavana izao ko ankehitriny ary dia hazavao amin'ny fanahinao masina izahay handraisanay ny teninao ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay fananganana ny maty sy fiainana no azonay manonona sy mangataka izany vavaka izany amen mahazo toerana sikariavana ankehitriny ry havana dia tonga eo amin'ny fotoana izay hankarazana ny ten'Andriamanitra isika koa mialohan'ny itsanganan'ireo mpanompon'Andriamanitra zay hamaky mifanesy ny perikopa izay tohizana amin'ny vavaka dia andeha asandratsika trany any feotsika ho fideran'Andriamanitra amin'ny hira faha 430 amin'ny firana fanafiny ny andininy voalohany any Isaia toko faraika amin'ny fapolo anjin'ny fasivika hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo Timoty faharoa toko fahaefatra anjin'ny fahaenina ka hatramin'ny fahavalo Jaona toko faraika ambin'ny folo anjin'ny fadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo rehefa hita dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao izay efa notantanako avy tany amin'ny farantany ary nantsoika avy tany antsisiny ka nilazako hoe mpanompo ianao efa nofidiko ka tsy mba narivo aza matahotra ianao fa mombanao aho ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra aho mampahery anao aho sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho indro homenatra sy angaiay izay rehetra teritra aminao ho tsinotsinona izy eny ho levona izay miady aminao
ho tadiavinao izay mifanditra aminao fa tsy ho hitanao, ho tahaka ny tsinotsinony sy ny zavapoana izay miady aminao. Fa izao Jehovah Andriamanitra ao no mitantana ny tananao ankavanana, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izao no hamonjy anao. Amen. Fa izao dia efa tolotra sahady ary efa mbiakaiky ny andro fialako, efa niady niady tsara aho, natateraka ny fiazakazahako aho, hitahiry ny finoana aho, hatrizay tehirizina koa ny satroboninay tsy ny fahamarinana izay omen'ny Tompo. Fitsara marina koa amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa. Amen. Ary hoy Jesosy taminy, izao no fananganana maty sy fiainana, izay minao na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka minao dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Hoy izy taminy, eny Tompo, mino aho fa ianao no Kristy, Zanak'Andriamanitra ilay tonga ko amin'izao tontolo izao. Amen. Dia mbola hiaraka ifavakisika Tompo. Andriamanitra rainay tsara itsy lanitra, rainay amin'ny alalan'i Kristy Jesosy Tompo sy mpamonjenay ianao. Misaotranao izay satria mbola tafavoritiny ity tokoa na masiny ity, na dia anatin'ny sabola manjomony izao. Misaotranao izay satria nivotrina taminay teo ny teninao, izay voadika tamin'ny tenina zanay. Sokafa ary nifonay ity iray av'Andriamanitra, indray ny afatra ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjenay, mety nay maniry sy mangataka sambavaka izany. Amen. Eo am-pitsangarana ry avako no tanterantsika ny hira efa voalatra hitsenantsika ny hafan'Andriamanitra amin'ny dian'io. Ry avako malala rehetra ao amin'ny Tompo, dia mbola mampitombona ho aminareo hatrany anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ny ten'Andriamanitra ry avako izay handraisantsika ny hafatry ny toroteny amin'ny dian'io ity izay efa nofinidin'ny fianakaviana raha teo, dia izay voasoratra tao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany. Ny Isaia ny toko faha 1 ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo, izay efa novakina teo. Fa indrindra ho raisintsika manokana amin'izany ny andininy fahafolo, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: aza matahotra ianao fa mombanao, ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao. Mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanakavana fahamarinako aho. Amen. Ry avako, ao anatin'ny fahababona tanteraka ny zanak'Israely amin'izao soratra masina izao, ary zay indrindra no nahatongava ny Isaia mpaminany zay nirahan'Andriamanitra hampahery izany fiangonana fa izay zany, satria dia efa tsy kivy intsony izy ireo, efa tsy malahelo intsony, ary indrindra za efa tsy mamoy fo fa mitady hahatsiaro fanarian'Andriamanitra tanteraka. Ka tao anatin'izany indrindra no nandefasana ny Isaia mpaminany, izay hitantsika izany manomboka eo amin'ny toko faha 70 ka hatramin'ny toko faha 5 Ary eto amin'izao perikiopa izay voalatra ho antsika izao dia asehon'Andriamanitra miharihary ny amin'ny fahalebiazan'i Jehova izay miseho amin'ny fitondrany ireo zanak'Israely ireo. Ary zay ilay ambaran'Andriamanitra dia ny tsy hananana ny rehetra tahotra rehefa miaraka aminy. Andraisantsika fampahelezana misa roa ry avako, tsotra sady mazava izany ten'Andriamanitra izany. Ka ny voalohany dia ny hoe mivonona hiaraka amin'Andriamanitra mandrakariva.
mivonona hiaraka amin'Andriamanitra mandrakariva. Teo amin'ilay 170 ny tapany voalohany teo dia toy izao ny fivaky ny teny teo raha avena vakina amianaran'i Jesosy manao hoe aza matahotra ianao fa momba anao ary aza merikerika foana fa izao Andriamanitra riavako mampametra-panontaniana zany hoe naninona Jehova nanina le Andriamanitra zay vavahantsika no nilazany hoe aza matahotra fa nanina ny tsy tonga dia nyteneny fotsiny hoe momba anareo ary zanak'Israely satria oloko ianareo fa nahoana ny lazain'Andriamanitra ny hoe aza matahotra. Ary efa jerena aza teo amin'izao ten'Andriamanitra nofinidin'ny fianakaviana izao ry avako atrery amin'ny 470 dia miverina intelo farafakely ny teny hoe aza matahotra. Ary maro ireo mpanompon'Andriamanitra zay efa nilazana izany ihany keo anatin'ny Baiboly masinao. Ny antony ry avako dia tsotra tian'Andriamanitra aseho fa io zany fomba fiaditsika olombelona io. Amintsika olombelona dia io ny fiarovan-tena eo anatrihan'ny fahavalo sy ny loza. Rehefa misy zavatra manahirana dia zay ihany valiteny tsotra indrindra ny hoe matahotra dia tonga dia milamina ny zavatra rehetra. Kanefa tian'Andriamanitra ry avako. Tian'Andriamanitra isika tsy hanana tahotra. Ary zay nefa nilazany eto moa zany izy ity dia tantara mahakasika ny amin'ilay Jakoba izay Israely nofinidin'Andriamanitra hatrany am-boalohany. Na dia tsy mifanaraka amin'ny perikopantsika aza dia any amin'ny bokin'ny Genesisy any. Rehefa tonga ilay fifandirana zay niseho teo amin'ny Esau sy Jakoba ry avako dia tena natahotra tokoa ny zao Jakoba izao hoe ary lasa nandositra lasa nilefa mihitsy. Ka izay nilazan'Andriamanitra hoe nirao ianareo taranak'Israely hoy ny Tompo aty anatin'ny fahababona aty atsiaro fa very dia aleon'Andriamanitra milaza mazava tsara ny hoe aza matahotra fa momba anao hoy ny Tompo. Ary zay no mahafinaritra ry avako amin'ity ilay fiarahana amin'Andriamanitra ity satria dia tsy ho an'ny Isaia mpaminany ihany na ho an'ireo olona fa izay ihany fa maro dia maro efa nilazan'Andriamanitra ny amin'izany asa-pamonjena hoe aza matahotra izany. Tsy anisany amin'izany raha ho tamisaitsika dia atao ry Josua, atao ry Jeremia, atao ry Paoly apôstôly ilay kalaza lahy finoana ka nasany lazany hoe natanteraka ny fiazakazako aho. Noho izany zany ry avako malala rehetra amin'ny Tompo dia tian'Andriamanitra isika ho vonona hiaraka amin'Andriamanitra mandrakariva satria izay ihany zany ny fanafodiny ahafahanao tsy manana tahotra. Rehefa jerena ry avako any amin'ny Baiboly diemina na ny dikateny ombonana eto Madagasikara dia toy izao ny andikan'izy ireo izany tapany voalohany zany hoe aza matahotra ianao fa miaraka aminao. Zay ry avako nolazany ambaran'ny Baiboly diemina zany hoe lay tiana ambara zany amin'ilay voasoratra ao amin'ny teny tompony hoe momba anao hoe Andriamanitra dia tsy afakory fa te hilaza mihitsy Andriamanitra hoe miaraka aminao ary io ry avako zay ihany. Zay ihany ny fanafodiny ity fiainana eto an-tany ity. Rehefa tiantsika tsy hanana tahotra dia mila miaraka, mila misy safidy ilay fiarahana amin'Andriamanitra sika satria zay nolazain'ny Tompo mpanomboka ianao izy izy efa novidiko aho ka tsy mba arety ny ahafahana fa ahafahana mahafantatra fa mpanompon'Andriamanitra isika dia tsy misy afa-tsy ilay fiarahantsika aminy. Ary zay natonga ny hiratsika izay milaza mazava tsara any amin'ny FFPM 3:570 any hoe tiako miaraka aminao Jesosy naiza hitondranao aho. Ry avako tian'Andriamanitra ary isika amin'izao fotoana izao mba hovonina hiaraka amin'Andriamanitra mandrakariva. Zany no afatra voalohany fa hiditra sady isika ny amin'ny fizarana faharoa amin'izao toroteny izao. Ny afatra faharoa ry avako izay atolotra ho antsika menakavy teny hoe ekeo ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao. Ekeo ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao. Tsy afaka handeha hiaraka amin'Andriamanitra dia izay alehany ihany alehany fa mila ihany koa manaiky izay fitondrany zay ry avako. Ary zay anisan'ny tian'Andriamanitra hitoetra amintsika mandrakariva satria dia eo amin'ny tapany faharoa amin'ilay 170 teo dia toy izao ny ambaran'ny soratra masina vakina hatrany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mampahery anao sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanakavanany fahamarinako aho. Amen. Ry avako tian'Andriamanitra isika hifampitantana aminy ary zay mihitsy tiany tsy ara-dalana aminy satria dia tsy hoe pory miaraka aminy fotsiny ka tsy anaiky ny fitondrana fa ilay fitondran'Andriamanitra dia sady mahagaga mandrakariva no tsy takatra ny saina velively kanefa dia izy ny mahalala. Izy ilay mahalala ny hevitra izay heverana ny fiainantsika mianakavy. Hevitra tsy hitondra loza hoy ny ambaran'i Jeremia mpaminany fa mba hitondra kosa fiadanana.
koa mety za ry avako isika hanaiky any keo ny fitondran'Andriamanitra. Ilay Paoly apôstôly kalaza lamy finoana ilay naraisana ilay soratra masina tany amin'ny Timoty faharoa teo ihany lay laza mazava tsara hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izano sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Koa tian'Andriamanitra sika ry avako hanaiky ny fitondrany mandrakariva. Ary eto dia tsy aivony fa io no fotompinoana lehibe, fotompinoana lehibe ho an'ny fiangonana protestanta. Ary tsy ho an'ny protestanta fa natokana ho an'ny kristianina rehetra mihitsy dia zao no hoe tsy voatery akory hoe miaraka amin'Andriamanitra dia hisosa mandrakariva ny fiainana, fa mety misy eny ihany ny akitaotaona, mety misy eny ihany zavatra manahirana, fa tian'Andriamanitra iseho anefa renireny reny. Atsiarovantsika raha toa ka hiantoraka aminy isika na hiantoraka amin'ny fahendren'olombelona. Koa tian'Andriamanitra isika ry avako hanaiky ho tantany amin'ny tanakavana ny fahamarinana. Azao aloha izy ry avako, raha io le tanan'Andriamanitra dia zao ny ataovy ao an-tsaina. Rehefa mbola eo aminy ianao dia tsy maninona velively, na misy korontana eo, na misy disadisa eo, na misy fahoriana dia niantoka dia tsotra fotsiny any hoe eo am-pelantanan'Andriamanitra. Ary zay nahafinaritra tamin'ny fiainan'i Jakoba lay aseho manokana eto amin'ny soratra masina zao, satria dia toy izao ny voasoratra ry amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo, na dia tsy miaraka amin'ny perikopantsika aza dia hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aza matahotra ianao ry Jakoba kankana, dia ianareo ry Israely olomitsy, izao no mamonjy anao i Jehova ary ny ray masin'ny Israely no mpanavitra anao. Avako zany ambaran'ny ten'Andriamanitra. Ity isika atsiaro hanaiky ny fitondrany mahagaga, hanaiky ny fitondrany, ary zay fanekentsika ny fitondran'Andriamanitra izay ihany no hampitony ry avako ny fo maratra sy ny fo malahelo rehetra. Koa ankehitriny ara dia metodika manokana ko aminareo fianakaviana. Ry avako natao antsika izao, hava-malalantsika izao itompoky lara maro isa Daniel Jean. Ary araka ny fampahafantaran'ireo zokiolona sy ray aman-dreny samy hafa teto anivon'ny fiangonana dia zao ry avako nampahafantaran'izy ireo hoe nahavita be tamin'ny SFTMPA, tamin'ny Tiltra Line, tamin'ny FMTROS, tamin'ny lehilahy kristianina, tamin'ny sampana sekoly alahady izao ray aman-drenitsika nodimandry izao. Ny diana haseho dia tsotra sady mazava ny hoe zay le fitondran'Andriamanitra ry avako. Ko anjarantsika velona ihany koa no misafidy na hanaraka ny fitondran'Andriamanitra na tsy. Ary zao ry avako nataovy ao an-tsaina, io fitondran'Andriamanitra dia tsy takatra ny saintsika velively, fa ny anjarantsika dia zao mitombo amin'ilay fankatoavana aza mandrakariva. Rehefa laza ny ten'Andriamanitra ny hoe aza matahotra ianao fa momba anao, dia tokony tsy hananatahotra velively isika. Ary ambaran'ny mpandinika mazava tsara azy ny fa ao anatin'ny Baiboly dia farafahakeliny 530 no miverina ny endritsoratra hoe aza matahotra. Zany hoe isan'andro antsika ry avako dia tian'Andriamanitra tsy hanatahotra velively. Fa mbarako mandrakariva rehefa ao anatin'ny toriteny amin'ny fotoanan'ny fahoriana zao tahaka izao ry avako dia toy izao ny zava-misy ary mariny ty ambarako ity. Rehefa teraka ny zaza anankiray dia toy izao ny ambaran'ny mpandinika. Ray mihitsy ilay izy no hoe ny zaza zany rehefa vao teraka dia isika ilay manatrika eo dia miandro mandrakariva eo mitomany ve ilay zaza sa tsia. Fa rehefa mitomany ilay zaza dia zay ny azo anto. Ary ambaran'ny mpandinika fa izay no ahafahana maneo fa velona somatsara indrindra miseho avokoa ny fambaratsara ho an'izany zaza izany. Zany hoe ilay zaza mitomany fa ny manodidina faly fa velona somatsara ilay zaza rehefa teraka. Fa ny fanoatra amin'izay ry avako rehefa tonga ny fahafatesana. Rehefa tonga ny fahafatesana dia isika olombelona indray no mitomany, satria nandao antsika ry hava-malalantsika fa izy faly kosa iray satria dia hiaona amin'Andriamanitra, handova ilay fiainana mandrakizay. Ary zay no afatra ho antsika velona ankehitriny. Tian'Andriamanitra isika ry avako hitombo amin'ny finoana. Jesosy Kristy ilay efa nilaza fa izao ny fananganana ny maty sy fiainana ho iambarany filazantsara araka ny jaona teo. Ary io Jesosy ihany koa no nilaza ny hoe aza malahelo ny fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Koa mety eza ry avako isika hanaiky ho tariny fanahy masina mandrakariva. Ary hanaiky izany fitondran'Andriamanitra ny eo amin'ny fiainantsika izany. Satria dia zay no zavatra niseho tao amin'ny bokin'ny Isaia ampaminany ka ampaherezana antsika mianakavy ankehitriny. Raha hafitina ry avako izay afatr'Andriamanitra izay dia zao anao zao mbara.
nandao antsika izao hava malalantsika izao ary efa nojerena ny boky tamin'ny alatsinaina nomana izao teny zao tenanay dia nahafantotra mazava tsara ny teo amin'ny tantarany famira maro misa mihitsy fa eny fa nadia tany mpiangonana ankehitriny azy ary ao anatin'izany dia misy ireo zavatsoa samihafa izay fakatahaka navelany zao ray aman-dreny zao tsy olazaiko ny zavatra miseho teny anivon'ny firenena satria efa ampy any toy ny ambarany mpanao gazety sy ny tompony andraikitra samihafa tamin'izany ary hitan'Andriamanitra ry avao hitan'Andriamanitra ireny fahabangana lehibe reny fa izao lay Andriamanitra izay mitantana ny diatsika ilay mitantana ny fiainantsika no angatahana hitoetra fa amintsika fianakaviana manontolo koa fampahirezana no atolotra ho anareo ary ao ka isika toky an'Andriamanitra satria izay ny fampahirezana andrenesika teo ny hoe mivonoana hiaraka amin'Andriamanitra mandrakariva ry avao zay ihany ny fanafodiny vonona hiaraka amin'Andriamanitra isika kanefa ihany koa hanaika ny fitondrana ny fiainantsika isan'andro n'Andriamanitra irany voninahitra ho amintsika posany fiadanana angataka fotiramanefaka avy amin'ny toro zavatra hivavaka isika ry avaka ry Andriamanitra tompotianay io misaotra anao izahainy amin'ny fampahirezana izay nomenao anay indray tamin'ity takarivany alahapity misaotra tompo satria dia matoa zay ampandrenesinao izany hafatra izany dia misy tianao hotefenany any anatin'ny fonay atsiarovanay tokoa fa tianao izay ho vonona mandrakariva hiaraka aminao Andriamanitra tianao izahay hanaika ny fitondranao Andriamanitra koa misaotra ary tompo satria na dia fampahirezana ho an'ny zanak'Israely tao anatin'ny fahababona zay zany dia averinao aminay mba hahatonga anay tokoa hitombo finoana hazoto hiasa ho anao Andriamanitra koa ankehitriny dia mivavaka izahay hitanao tompo ny fahabangana zay miseho eo anivon'ny fianakaviana eo anivon'ny fiarahamonina eo anivon'ny firenena eny ny sehatra rehetra izay nahitana any tompokilahy angatanay Andriamanitra dia ianao Jesosy Kristy na efa nilaza ny hoe aza malahelo ny fonareo minoan'Andriamanitra ary mino aiko zany no angatanay mba hitoetra ty anatinay tsirairay avy satria tsapanay tompo fa tsy misy afa-tsy ny finoanay ianao reny ihany no anaisoka sy anana ny alahelo aty anatinay koa mivavaka zay tompo ianao no hamafa ny ranomasolatsana hampitony ny alahelo eo anivon'ny fianakaviana manontolo ary indrindraindrindra tompo enganeny fotoana tahaka an'izao dia ho toy ny lakolosy fanairana ampanay tsirairay avy ahatsiarovanay tokoa ahatsiarovanay fa mandala zao fiainana zao sy ny filany fa izay manao ny sitraponao eny aho aminao rery any no maharitra mandrakizay koa ko mandrakariva ary izahay hitombo finoana hanana fanantenana ary hiverona amin'ny fitiavana mandrakariva Andriamanitra hitanao ny asa soa samihafa izay navelan'ireo fianakaviana tamin'ny anaran'ny famira maro misa teo anivon'izao fiangonana protestanta MTM Tranovato fiadanana Martyra Philadelphie zao ary tsy ndeto ihany ara-tantara fa ny zava-misy samihafa dia ny angatanay tompo dia aoka ianao no hampitombo finoananay rehetra ihany koa izay manatrika izao fotoana izao ka hazoto hiasa ho anao Andriamanitra mandrakariva tompo afaka fotoana fohy dia ame hametraka ny nofomangatsika ny tompokilahy izahay ao amin'ny toerana zay hiandrasany indray any fitsanganany tenany maty koa na ny fikasana na ny fanaovana dia ho voninahitra ny anaranao irery any ary apetrakay eo ambany fahasoavanao mandrakariva ianao no hitaridalana anay koa amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay fananganana ny maty sy fiainana ary mazonay manonona sy mangataka izany vavaka izany fa mariko ny fiombonanay dia ampiarahanay kosa zany amin'ny vavaka tonga lafatra zay efa nampianarinao any mpianatra ho fa izay manao hoe rainay eo zay mitanatra ho amasina neny anarana ho tonga neny fanjakana hatao aneny sitraponao ny tiantany tahaka neny an-danitra meonay io zay arina sazy ao anay ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay ary aza mitorana amin'ny fakapanay fa manafanay amin'ny ratsy fa anao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra manakizay
ry avako malala rehetra ao amin'ny tompo isaorantsika andriamanitra ny amin'izany hafatra tsotra sady mazava izany a tia nivelomantsika mianakavo ankehitriny dia angatatsika ny maintomolaly FMF etonivon'ny fiangonana hitsangana hanatanteraka anjara hirairay ao fideranan'andriamanitra ary aorian'izay dia handroso eto amin'ny altaramasina ny solitenan'ny fianakaviana izay handray fitenena ndahoary hitsanganary ao Oh
chers amis, chères familles, honorable assistance. Aujourd'hui, ma maman et mes aînés m'ont fait l'immense cadeau de me laisser faire le dernier hommage pour papa. Alors, j'ai voulu emprunter un formidable texte qu'une amie aura écrit pour papa. Laissez-moi vous le lire avec tout l'amour, toute l'amitié que vous aurez pu ressentir à son égard. Pardonnez ma voix tremblotante. En souvenir de toi, papa, je te ferai honneur. Il est de ces hommes exceptionnels comme il en existe plus beaucoup. Cet homme était un mélange détonnant de qualités. J'étais haute comme 3 pommes, puis 4, 5, 6. Je regardais avec admiration et des yeux d'enfant tout ce qu'il faisait et toutes les casquettes qu'il apportait avec passion et engagement total. Je pense que je ne connais que le millième du centième de tout ce qu'il a fait. Un président du Fouctan dans Péfilou qui a énormément contribué à ce que ce quartier ait été le plus génial pour passer son enfance. Sécurité, convivialité et solidarité. Il avait mis des haut-parleurs sur le toit des immeubles. Une idée de génie. Quiconque avait de mauvaises intentions envers un quelconque résident se retrouverait vite cerné. Un pilote qui semblait être partout. Un matin ici, un soir là-bas. Un homme politique, droit, intègre, engagé, amoureux de son pays et de son peuple. Un homme politique bien loin de certains politiciens d'aujourd'hui. Un citoyen qui vole au secours des autres quand il y a danger, une bravoure et un courage que les plus grands commandos pourraient lui envier. Un papa qui accueillait à bras ouverts les amis de ses enfants. C'est notre ami qui parle, mais nous aurions pu dire la même chose. Il m'a fait goûter mon premier whisky coca, même si c'était plus du coca whisky, heureusement. Un ami exceptionnel pour toutes les personnes qui sont ici et qui se reconnaîtront. N'est-ce pas, tonton Bibard, tonton Naïf, tonton Raparson? Pardonnez-moi pour tout ce que j'oublierai éventuellement. C'était un papa plein d'amour pour ses enfants, parfois sévère, parfois injuste, mais au moment de son départ, c'était un papa adorable qui trouvait toutes ses filles tellement jolies. Pour nous aussi, papa, t'es un super papa joli. Tu nous manqueras, mais on sait que tu es là. Et tant de choses encore. Un mari amoureux aussi. Pardon, maman. Tant de choses encore dans des domaines aussi différents qu'improbables, mais dans lesquels il ne pouvait se contenter que d'exceller. C'était un homme droit, juste, rebelle, un phénix, un aviateur, un innovateur, un bâtisseur, un homme à 10 000 à l'heure, un gentleman, un fervent défenseur du peuple, un grand homme au cœur d'or, ce port de tête majestueux, même les yeux clos, et vibrant de sa grandeur de cœur et d'âme. Dommage que des générations n'aient pas connu sœur Daniel Jean Ramarmis. Heureusement, son empreinte pour le pays restera, et dans le cœur de ceux qui ont eu la chance de le connaître et de l'aimer, il vivra. Papa, tu es parti, mais nous savons que tu es tout autour de nous. Nous ne t'oublierons jamais. Parce que toi, à un moment, toi, qui étais celui qui ramenait les aviateurs égarés, en élevant juste un tout petit peu l'avion, en le faisant tourner de quelques degrés. Pardonnez-moi, mes amis pilotes, mais je ne suis que la fille, je ne sais pas piloter. Toujours est-il qu'il savait toujours ramener les gens à bon port. Et dire qu'il se croyait oublié. Mais votre présence ici nous montre que ce n'est pas et ce ne sera jamais le cas. Soyez tous bénis, nous vous aimons. Isaoantsika rehefa avy koa ny solotena teo anivon'ny fianakaviana ny amin'izany fandraisam-pitenenana izany
ary ho fanoizana izany ankehitriny dia araka ny ambarany ten'Andriamanitra ry avaka any amin'ny bokin'ny Jobany dia hoe Jehova nanome Jehova no nanaisotra koa isaorana ny anaran'i Jehova. Tsy misy azontsika atao afa-tsy ny misaotra ny tompo ary mampahery ny fianakaviana manontolo. Mbola isy moa ny teny fisaorana sy fankasitrahana manokana rehefa avy eo eny amin'ny fandevenana eny amin'ny fasana. Fa araka izay voasoratra eny amin'ny fandaharana dia fitina ho fohy ny fisaorana noho ny fianakaviana manontolo dia manotra fisaorana antsika rehetra izay tonga ny dododo sy nampahery ary niarany vavaka ho ny fanomezam-boninahitran'Andriamanitra. Dia engany ilay Andriamanitra manakaream-pahasoavana hoy ny fianakaviana hamaly fitia antsika mianakavy. Ho fanoizana ny adidy dia ny fianakaviana dia manolotra ireto voaloha ireto amin'ny anaran'ny tompokilay ho fanoizana ny adidy. Eo ho an'ny mpitandrina eto anivon'ny fiangonana. Ny faharoa amin'izany ny fararakitra ho an'ny fiangonana, ny mpikarakara ny fiangonana ary ny fahaefatra farany dia ny mpitendry zava-maneno. Rehefa mifarana moa izao fotoana izao dia raisin'ny tompon'andraikitra aty amin'ny tenanay izany anjara adidy atolotry ny fianakaviana izany. Ary araka nambara teo dia mbola hisy ny fisaorana rehefa eny amin'ny fasana koa hamaraparana izao fampapavahana izao sika ry ao. Isaorantsika Andriamanitra nanome antsika izay minitra vitsy izay nahafahantsika niombom-bavaka, nahafahantsika naneo ny fiombonana teo anivon'ny fianakaviana ary indrindra ihany koa nandray ny filazantsara ny Kristy. Koa toy izao ny fandaminana ny amin'izao famaranana ny fotoana izao. Mihira fagnaraika amin'ny 30 sy 700 ny andininy voalohany nataontsika mialohan'ny tsodrano ary ny andininy fahaefatra aorian'ny tsodranomasina. Rehefa izany dia manao ny fanomezam-boninahitran'Andriamanitra isika mipetraka manao vavaka manginy. Rehefa hiara eto amin'izao toerana izao kosa dia ny SFT Pass ny FMTROS no nandratra ny hira raha hifandao ahafahantsika miala amin'ny filaminana eto amin'ny tranon'Andriamanitra. Ny voninkazo sy ny sary ary ny trano vorona no mandeha mialoha ary isika fianakaviana aty anoloana mandeha miotra makany arina araka izay hatrany. Ary manaraka hatrany ihany koa ny fandaminan'ny diakona eto anivon'ny fiangonana. Aokany hiara-mitsangana isika rehetra.
raisiny zanaka ary fanayisy zay zay fantaolina sy ankehitriny ary mandrakizay aminy mipetraka manavavaka amin'isika raha. Misaoranao zay tompo ary tehirizo amiarana fanahy masina izahay ary tsy arovanay tokoa fa mombanay ena nofony amin'anatra Jesosy Kristy mpamonjenay. Amen. Thank you.
Re avana malala rehetra ao amin'ny tompo, isaorantsika Andriamanitra ny amin'ny fahatotosan'ny fanompom-pavahana izay notanterahana teo anivon'ny fiangonana. Ary ankehitriny dia tonga eto amin'izao toerana izao isika mba hametraka ao amin'ny toerana izay andrasan'ny fitsanganany tenany maty ny nofomangatsika ny tompo Clara Maromisa Daniel Jean, koa ho fideratsika an'Andriamanitra dia andeo ataotsika ny hira faharaiky amby 370 ny andinin'ny fahadimy sy ny andinin'ny fahaenina. Raha ilao zana ny havana sady mainty Jordan ho mazava ny fitana ao Jesosy hananganavana ny andinin'ny fahadimy sy ny andinin'ny fahaenina ihany. Ilao zana ny havana sady mainty Jordan ho mazava ny fitana. Ao Jesosy ananganavana, Jesosy ananganavana, umala, 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 wane Jesosy, umala, umala, umala. Jesosy no mitantana. Jesosy no mitantana. Paradisa ko ny tany. Paradisa ko ny tany. Hasambarana hatrany. Ao kanana no amantana. Kanana no amantana. Havako malala rehetra ao amin'ny tompo, eto amin'ny fotoana izay hanomboan'ny vovoka hiverina vovoka indray dia aoka hoenoitsika ny tenin'Andriamanitra. Fa voasoratra manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, ny olona tera-behivavy dia vitsy andro sady vontom-pahoriana. Mitsimoka tahaka ny voninkazo izy ka jinjana, ary mielina tahaka ny aloka izy ka tsy mitoetra. Ary naharefeo avy tany an-danitra aho nanao hoe soraty sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao eno iny fanahy, fa hitsahatra amin'izay nisasarany izy fa ny asany kosa manaraka azy. Hoy kosa ny tompo manao hoe izao no fananganana ny maty sy fiainana, izay minoana dia maty aza dia ho velona indray, ary zay rehetra velona ka minoa dia tsy ho faty mandrakizay. Hoy kosa ny apôstôly manao hoe fa Kristy no antony havelomako, ary ny fahafatesana no azoko tombony. Eny mandalo zao fiainan'izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen. Hiombombavaka isika riavako. Ry Andriamanitra ranezany an-danitro, mety sy mahavontsy tompo ny saoranay anao sy tapakatraizatraiza amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Misaotra anao izahay fa noho ny fitarian'ny fanahinao masina dia tontosa soamantsara ny fampofavana teo anivon'ny fiangonana. Ary ankehitriny dia tonga eto amin'izao toerana izao izahay mianakavy hametraka ny nofomangatsika ny tompokila raha Maromisa Daniel Jean izay nantsoinao hodimandry ao aminao rehefa nivahiny 12 taona teto tany. Andriamanitro, ianao no nanome ary ianao no nanaisitra akoa isaoranay ny anaranao masina, ary mivavaka aminao manokana kosa izahay, satria raha ny teninao dia 70 taona, ary raha tahiny raha maharitra dia 80 taona no fetrandro ho an'ny olombelona eto amin'izao tany fandalovana izao. Ankehitriny anefa dia efa nioatra izany ny anjara fanomezam-pahasoavany, anjara fahasoavanao manokana tamin'izao mpanomponao zao. Koa misaotranao zay Andriamanitro, ary ianao lay ray ny famindrampo
sy Andriamanitra mitahirany mandrakariva no antsoinay ankehitriny. Koa mangataka aminao hatrany izahay, ataovy matoky anao, ataovy manantenanao, ary izahay rehetra izay manatrika izao fotoana izao ihany koa Tompo, dia mba samy ho faty amin'ny fahotana, fa ho velona kosa amin'ny fahamarinana. Ankinina eo ambany fahasoavanao hatrany ary, ny vadiny ny ankonana ny fianakaviana manontolo, ny firenena, ny sehatra samy hafa izay nahitana any tompoky. Hitanao Andriamanitra ary fantatrao, mianjanja tanteraka eo anatrehanao izany fahabangana lehibe zany. Koa ataovy matoky anao izahay amin'ny ho avy rehetra, ary indrindra Tompo mba ho vonina tokoa ny hiaina sy velona amin'ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana. Koa raha metraka izao nofo mangatsika ny tompoky izao ary, ao amin'ny toerana zay andrasan'ny fitsanganan'ny tenany maty ankehitriny, izahay dia aoka ianao Andriamanitra no hitari-dalana nay mandrakariva. Ka ho voninahitra ao rery any izany, ary izahay kosa atsiaro fa ianao Andriamanitra dia momba anay, araka ny soratra masina zay efa noventesinay hatreny amin'ny tempolinao masina teo. Ka tsy anatahotra izahay, fa manana anao Andriamanitra izay mitantana ny fiainanay amin'ny tanakavana amin'ny fahamarinanao. Koa amin'ny anaranao Jesosy Kristy raha ifananganana ny maty sy fiainana ary, no azonay manonona sy mangataka izany vavaka izany. Amen. Isarantsika ry avako Andriamanitra ny amin'izany vavaka izany, izay ahafahantsika manandratra mandrakariva ho fanomezam-boninahitra ny Tompo. Ary ankehitriny dia isika Kristianina, tadiavin'Andriamanitra hijoro vavolombelona ho azy mandrakariva, ka na ao anatin'ny fifaliana, na ao anatin'ny fahoriana dia hijoro vavolombelon'i Kristy. Koa andeha iarahantsika manatanteraka ny fanekam-pinoana apôstôlika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy tompo anao ny lanitra sy ny tany, ary mino an Jesosy Kristy zananahy tokana tompontsika, zay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky marivivy, hijaritra nanapaka Pontsy Pilato, novohina tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavan'Andriamanitra ray tsy tompo, avy any avy tsara ny vena sy ny maty. Mino fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombolan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganany tena maty, ary ny fiainana manapizay. Ry havako ankehitriny dia andeha ho tanterahantsika ny hira fahaefatra amin'ny valopolo sy eninjato, ao ny lanitra tsara tokoa izay fonenana mandrakizay, tany be asambarana koa ao isika iaona indray, ny falimy oby, fa ao isika iaona indray. Mandritra izany angatahana ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fianakaviana, hametraka ny rofo mangatsika ny tompoky ao amin'ny toerana zay andrasany ny fitsanganany tenanao. Rehefa vitany ao anatin'ny fasana dia miverina eto anoloana ianareo ahafahana manolotra ny sodrano sy mamarina izao fotoana izao amin'ny alalan'ny teny. Ao ny lanitra tsara.
chawirai nuenzinetu izao mitrotron'ny fity uamasiny nandramanitra hitombo erisy hameroveroko ka ifanaiky reto olondroa fa iombo-piainana na inona niseho eto an-tany devonona ifampitantana fitiavana tonian'ila Jeso fitiavana manolotra ny aina fitiavana mandresy fahotana fitiavano mandrakizay dori fitiavana tonian'ila Jeso fitiavana manolotra ny aina fitiavana mandresy fahotana fitiavano mandrakizay dori zao andro anizao lai nofinofizay ny ainanay taloha ka indro fa miarabelona miarasambatra anivony fity raidinizay miarahana ny tolo sinodori uteirizina uvao androbona itumbuhasina fitiavana tonian'ila Jeso fitiavana manolotra ny aina fitiavana mandresy fahotana fitiavano mandrakizay dori fitiavana tonian'ila Jeso fitiavana manolotra katana isika tokona andraikitra zao amin'ny fasana raha efa vitany ao dia androso eto anoloana marana izao fotoana izao rehefa avy eo mikarakara manokana ny amin'ny fandina ny fasana satria dia ho faranatsika izao fampopavana eto amin'ny fasana izao isaorantsika ry avako ho Andriamanitra ray zanaka ary fanamasina fa tapapetraka soamantsara ao amin'ny toerana izay andrasany fitsanganany tenany maty ny nofo mangatsika ny tompokila akoa toy izao ny fandaminana aorian'ny fanorana ny tsodrano dia ny fanomezam-boninahitran'Andriamanitra no ataotsika ary faranana izany amin'ny teny fisaorana atolotra ho antsika rehetra izay nanatrika izao fotoana izao ko ankehitriny ary avako dia raiso amin'ny finoana sy fanantenana ny tsodranomasina izay atolotra antsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ny fitiavan'Andriamanitra ray ny fahasoavan Jesosy Kristy ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina nefa ho aminareo tsirairay avy aneo ambitso ary ho mandrakizay amen aoka isika hiaraka hanome voninahitra ny tompo aka hanao hoe voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisy ny zanaka ary ny fanahy masina zay efa azy hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay amen eny rizo mianakavy andeha isika hirosiny amin'izao teny fisaorana izao ho famaranana ity fandevenana ity tompoko lahy sy tompoko vavy ny maty ombo no tsy mahay mandrasa ny farara feno rano tsy mba maneno ary ny zoim-pahorina tsy mahaloam-peo koa no ny afenondram-be loatra dia nindrana ny tenanay ny fianakaviana hitondra ny teny fisaorana ho antsika mianakavy izay manatrika izao fotoana izao koa manao azafady tompoko lahy manao azafady tompoko vavy raha hiteny manoloana ny haja mamboninahitra reo
satria dia tazana etona ianareo ray aman-dreny zoko be toa ray zay fotsy volo amin'ny tany. Ao ihany koa ianareo zay mitovy saranga amin'ny tena, havanana amin'izany fitenenana izany. Eo reo zanaka izay irina mba aleo lasana tokoa ary atao ampara-pilazana amin'izany azafady izany ianareo andrembavilanitra izay mandeha ravaky ny lalana, mitoetra ravaky ny tokantrano. Koa manao azafady tompoky-lahy, manao azafady tompoky vavy raha hiteny manoloana antsika ankehitriny. Rehefa vita ny azafady dia tsy maintsy miala tsiny ihany koa, satria dia ny tsiny tokoa manko no toy ny afo ka izay mikasika azy ihany no may. Ny tsiny toy ny ady lalina, itsiry mahafanina ianjera mahafaty. Kanefa dia amin'ny maha kristianina antsika, ny tsiny dia efa nentin' Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana. Koa ny anjarantsika dia ny mino azy mba hahafahantsika tokoa handova ny fiainana mandrakizay. Koa manao ny fialantsiny tompoky-lahy, maneho ny fialantsiny tompoky vavy. Rehefa vita izany rehetra izany dia andeha kosa ny hasina sy ny arahaba atolotsika ho anandrem-panana azy. Miavy tokoa tsy misy mihoatra an'Andriamanitra, koa atolotsika azy ny dera, ny laza, ny haja ary ny voninahitra zay efa azy hatramin'ny taloha sy ankehitriny ary ho mandrakizay, satria izy no antony zavatra rehetra, izy no mitahiry ny fiainantsika mianakavy. Manaraka izany dia mitolorana ny hasina sy ny arahaba ihany koa ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fanjakana, izay tsy misy hoavakavahana fa tononona mpanajana manomboka any amin'ny filohan'ny repoblika ka hatrety anivon'ny fokontany. Ianareo tompon'andraikitra samihafa izay manatrika izao fotoana izao. Eny ety amparany dia isika vahoaka tsy vaky volo izay saorana mandrakariva ny amin'ny afahantsika miombona ankehitriny. Engane isika ka samy hahatratra ny tanjona irina avokoa. Zay no ela tompoky-lahy, zay no ela tompoky vavy zay ela tsy azo nolalovam-potsiny fa tetezana miampita amin'ny voto atin-resaka. Satria dia andro vitsivitsy manko zay dia nodimandry i tompoky-lahy Ramaromisa Daniel Jean izay nantsoiny ray odimandry eo aminy rehefa ny vahiny 27 taona teto atany. Mitondra ny teny fisaorana ny fianakaviana, mampitondra ny teny fisaorana ny tenanay, satria dia fonombola teny ambohitra ny razana dia tonga ianareo ny dododo nampahery. Tsy efa n'izany fa notontosainareo ihany koa ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra teny anivon'ny fiangonana. Ary ankehitriny dia mbola miara mijoro isika manatontosa izao fotoana farany izao ety anivon'ny fasana. Nilaozanareo ny rizy menakavy, ny adidy aman'andraikitra, naleonareo tokoa very tsikalakalam-bola toy izay very tsikalakala-pihavanana. Nasehonareo fa zava-dehibe izao ray aman-dreny eo anivon'ny fianakaviana nodimandry izao. Koa mitondra ny teny fisaorana, engane ianareo mba samy hotahin'Andriamanitra avokoa any amin'ny toerana samihafa izay misy anareo any. Ary rehefa hialy eto amin'izao toerana izao ihany koa isika dia ho tantana n'ilay Andriamanitra nahary antsika tsirairay avy handray ny fahasoavany mandrakariva. Koa fisaorana ry havako no atolotry ny fianakaviana amin'ny anaran'ny vadiny, amin'ny anaran'ny zanany, ny zafiny, ny zafiafiny, ny raitapo aminy, ny raitapo amin'ny vadiny, eny ny fianakaviana manontolo. Koa misaotra tompoky-lahy mankasitraka tompoky vavy. Ho fanohizana ny adidy ry havako dia misy ny anjara adidy zay natolotry ny fianakaviana amin'ny reto voalaza anarana manaraka ireto. Koa ny tompon'andraikitra izay eo anivon'izany dia angatana ny roso ety anoloana ray izany eto amin'ny mpitandrina tompon'andraikitra eto ankilany eto ihany. Ho an'ny sefim-pokotany mananjara andrefanambojanahary. Manaraka izany ny lehiben'ny fokotany Ampeflo Cité. Manaraka
ho an'ireo tompon'andraikitra eto anivon'ny fasana. Manaraka dia tahaka izany ihany koa ny solon-tsavony ho azy ireo. Azo raisina amin'ny tompon'andraikitra izany rehefa avy eo rehefa tapitra izao fotoana izao. Koa amarana izao fotoana izao sika riavako, ho mariky ny fiombonantsika mianakavy dia andeha isika hanangana ny tanantsika ankavanana afahantsika miala ampilamina sy aneo ny fiombonana amin'ny fianakaviana manontolo. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy, vita ny fandevenana, afaka mirava isika.